Izay mantsy tsy mitarika anao akoatran'izay zavatra zay. Tsy nianam-bola aman-karena be eto tany no hitarianay anao mba hivavahanao. Tsy nitondra fiadanana sy fahasambarana be ho an'ny fiainanao eto am'izao tany fandalovana zao no hitomanay anao hivavaka na antony mahatonga anay hampianatra ny zavatra rehetra, fa ny mba anananao aloha faniriana teo any amin'ny fiainana mandrakizay, ary etaeta mba te hitsiriritra zany toerana any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Ary rehefa fantatrao fa teo any ianao fa tena misy tokoa zany de ny faharoa tanjony zao fampianarana zao ihany koa de ny ampahafantatranao hoe inona ny tokony ataonao mba ahatonga anao hanana anjara ka tsy hamita tena fa tena manantena be mihitsy hoe hanana anjarana amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany. Andao ary amaky tenin'Andriamanitra isika izay inoko fa efa nivakina teto amin'izao fandaran'izao ihany, fa averina vakina ary Matio toko fa 7:10 andininy fa 9:10 dia avakitsika hatrany amin'ny andininy 7:10. Matio toko fa 7:10 andininy fa 9:10 sy 7:10. Zao ary nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Andriamanitra lehibe. Ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe, mpampianatro, inona no tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy, nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray no tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Io le nresahako teo hoe tsy ny anananao harena be, ny laza mamboninahitra sy ny karazany, fa ny anananao fiainana mandrakizay. Ka tokony hametraka nyty fanontaniana napetraka ty olon'ty tamin'i Jesosy tsika hoe inona ny tsara ataoko azahoako fiainana mandrakizay. Zany hoe ny an'ity lehilahy ty zany de efa vita ny resaka nataony tamin'i Jesosy, ary efa nahazo ny valiteny izy, ary tamin'ny andro ny ainan'i Jesosy tetỳ tany raha teo zany zavatra zany. Fa isika taranaka ankehitriny ihany koa, raha ohatra araka nambarako hoe mbola tena ao anatinao ny faniriana hoe teo any amin'ny fiainana mandrakizay, ary zay ny tokony ho antony ivavahana fa tsy zavatra hafa, de tokony hametra-panontaniana ihany koa zasenao hoe inona ny tokony ataoko, inona ny tokony ataonao azahoana fiainana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra eto de manambara araka ny teny tsotra de tsotra nambaran'i Jesosy Kristy hoe raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tsotra ny nambarana, tandremo ny didy. Tsotra fotsiny zany, nizaniza teo any amin'ny fiainana mandrakizay, aza kosehana ity teny ity. Ary sika de fanampianarina fa tsy azo atao ny manala ny tenin'Andriamanitra, tsy azo atao ny manampy ny tenin'Andriamanitra. Noho izany, tokony ho fantatrao fa raha te ho any amin'ny fiainana ianao de zao mila mitandrina izany atao hoe didy izany. Dia toizantsika kely io teny satria hiditra mitoy an'io fampianarana mihitsy sika, fa oka zany hipetrako anatsika fa zao raha te hiditra any amin'ny fiainana de araky ny lesona hitantsika farany raha tadidinao de hoe na ny jiosy na ny jentilisa fahamarinana raha ihany takina aminy. Zany hoe ny jiosy tahaka nyty lehilahy ty zao ilaina mitandrina ny didy, isika ihany koa zay taranaka jentilisa ara-pirazanana de natao atsika koa ny fiainana mandrakizay ilaina ny mitandrina ny didy. Zay ny fampianarana hitantsika farany zay tsy averina ntsony fa manjary manao resaka miverimberina isika. De toizako eo amin'ny andininy fa 8:10 de toizantsika hatrany amin'ny andininy fa 20. Matio toko fa 7:10 any andininy 8:10 ka hatramin'ny fa 20. Zao ary mivaky ny teny. Hoy raha lehilahy taminy, inavo mo, zany hoe le didy zany nanontaniany hoe inavo zany didy zany. Dia hoy Jesosy, ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandaingy, manajany irainao sy ny reninao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Hoy ilay zatovy taminy, izany rehetra izany efa voatandroko avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka ahy? Zany hoe mazava tamin'ilay lehilahy zany valiteny napetraka Jesosy raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo ny didy. Fa te azo antoka tsara sy akatoky tsara le lehilahy de nanontany hoe inona avy moa ny didy tokony ho tandremako? De nitanisa Jesosy hoe ny aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandaingy, manajany rainao sy ny reninao. Reo zavatra reo ho hitantsika mihitsy mantsy fa voasoratra ao anatin'ny didin'Andriamanitra tokoa reo, ary ho hitantsika rehefa avy hoe inona reo didy reo. Fa ny tiako raisiny eto zany de zao namaly mazava be lay lehilahy hoe reo zavatra reo izy de efa nitandremako tamin'izaho mbola kely azy, de efa voatandroko avokoa zany rehetra zany, ary hatramin'izao tsika miteny zao inona ny tsy mbola mahatateraka aho izy. De rehefa mitoy ny tantara
de nanome valy teny Jesosy Kristy hoe diso zavatra ray loha ianao na hoe tsy ampy zavatra ray loha ianao. Dia ny dika zay zany de zao. Raha arafitritsika sy alamitsika zay teny zay de hoe raha misy olona te hiditra any amin'ny fiainana mila mitandrina ny didy izy. Inona le didy tokony ho tandremany? Reo voatanisan'i Jesosy reo zay omeko anao rehefa aveo hoe inona ireo. Kanefa na de efa nitandrina andreo hatramin'ny fonom-bola kely aza ilay lehilahy de voalazan'i Jesosy hoe mbola tsy ampy. Fa mbola misy zavatra hafa tokony ho tanteraha akoatra ny fitandrimana andreo didy ireo. Zany hoe mazava zany fa ilaina ny mitandrina an'le didy kanefa tsy ampy fa mbola ampiana zavatra hafa. Inona ary zay? Manamafy an'io teny io aho amin'ny filazantsarany Matthieu io ihany de andaony mba raisitsika ity tenin Jesosy ity Matthieu 5 de ny 9:20 efa novakina ihany koa zao teny zao fa amafisitsika eto izy Matthieu 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanoradalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo de tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny fanjakan'ny lanitra de tsy inona fa le fiainana mandrakizay ihany. Ka leo hipetraka ozy izy hoe zay tany aloha tany aloha fa tsika hifantaranaka amin'izao fotoana zao zay mbola velona miandrandra ny fahatongavan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra no hitodiany tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao ary tsindriko ihany ho aho. Fa izahay raha mitory tsy ny anananao fiadanana sy fahasambarana eto amin'izao tany fandalovana izao fa ny anomananao ny hoavinao zay tsy azonao elana. Fa rehefa tsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay ianao tsy maintsy makany amin'ny hafibe na tianao na tsy tianao. Ka raha tsy teo any amin'ny hafibe anao fa teo any amin'ny fiainana mandrakizay arao zao fampianarana zao fa zay no antony amelabelarantsika ny tenin'Andriamanitra ahafahanao manana antoka fa hanana anjarany amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao na ny fiainana mandrakizay. Eto ary manamafy ny voalaza teo aloha hoe tsy ampy ny tandrina ny didy fa mbola misy zavatra hafa ihany koa. De voalaza mazava eto amin'ity andinin-tsoratra masina vakitsika ity ny tenin Jesosy manao hoe raha tsy mihoatra noho ny an'ny fariseo sy ny mpanoradalàna. Zany hoe raisy zany hoe misy fariseo sy mpanoradalàna eo akaikinao eo manana ny fahamarinany reo. De eo akaikinao eo ihany koa Jesosy de miteny aminao izy jereo fariseo sy mpanoradalàna reo izy manana ny fahamarinany reo fa mila mihoatra ny fahamarinana ananandreo ny anananao zay vao miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Fa raha vao tsy mihoatra tsy hiditra mihitsy ianao izy Jesosy Kristy. Raha fiadanana eto an-tany mety tsy ilaina ny mitaky an'izany fa raha ohatra hoe fiainana mandrakizay tena ilaina zay tenin Jesosy zay tsy azo esorina mihitsy hoe reo izy inona avy ny fahamarinandreo fahataritsika de alaivo amin'izay ny ianao. Fa raha vao tsy mihoatra aza manantena hiditra any. Mety eritreritra ianao zany hoe ary raha mba ray fotsiny latsaka moa manao ahoany de tsy azo amboarina le tenin Jesosy. Mila mihoatra le tsika. Ary ozy koa ny sasany hoe raha mba mitovitovy fotsiny hoe manana 5 izy ohatra ny nakoa 5 tsy efa mba ampy ve zay? Tsy zay le tenin Jesosy fa mila mihoatra. Raha 5 ny anazy farafahakeliny ianao 9, raha 10 ny anazy farafahakeliny ianao 12. Ohatran'izay zany fa raha mbola mitovy amin'ny anazy ihany aza manantena. Zay no natonga an'le teny napetraka Jesosy tamin'le lehilahy vakitsika voalohany telo hoe diso zavatra ray alohanao fa satria le lehilahy zany efa niteny efa hatramin'ny mbola kely de efa voatandroko reo. Tsy ampy reo zany le tandrima fariseo de reo fotsiny koa ny anazy fa tsy ampy reo Jesosy fa mbola misy zavatra hafa. Raha somary amarintsika ny tenin'Andriamanitra ndonge ao amin'ny filazantsara Matthieu ihany 7:20 ndray 7:20 azafady Matthieu 7:20 de andininy 7:20 ihany koa vakitsika ny tenin'Andriamanitra Matthieu 7:20 andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny volazany teny. Lozanareo mpanoradalàna sy fariseo pe tsara velatsy fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo nefa navelanareo zay lehibe amin'ny lalàna de ny rariny sy ny famindrampo ary ny finoana. Ireto tokony ho nataonareo nefa tsy tokony ho havelanareo irerona. Mifono zavadalina izay teny napetraka Jesosy teo anatrehan'ny fariseo sy ny mpanoradalàna zay. Ary averika ny teny hoe mipetrahinao amin'ny toerana iray zany hoe misy fariseo eo akaikinao eo akaikinao eo koa Jesosy. Ny fariseo zany amin'ny mahafariseo sy mpanoradalàna azy de tena mpitandrina ny lalàna izy. Ary zay no natonga an'le lehilahy teny tamin'i Jesosy hatramin'ny mbola kely de efa ny voatandroko zany satria na tsy fariseo ary izy
efa nampianarin'ny fariseo mandrakariva hoe ilaina ny mitandrina ny reto didy reto. De zay no natonga azy rehare mihitsy hoe efa hatrambola kely de efa tanteraka reo. Fa saingo Jesosy mbola tsy ampy nahoana satria le matitoko fadimy de nilaza fa tokony ioatra zany. Inona ary ny tokony ioarana? De eto zao misy hoe mandony fahafolony solila, zany hoe zavatra kely indrindra anisan'ny didy sy lalàn'Andriamanitra ihany koa mantsy, zany hoe fanaovana ny fahafolo-karena zany. Ka ny fariseo sy ny mpanorandalàna zany hatramin'ny zavatra kely sy bitika indrindra mba tsy hananany tsiny eo anatrehan'Andriamanitra de nandoavany an'izany atao hoe fahafolo-karena zany. Zany hoe ny didy rehetra zany zay voasoratra tsy hisy latsaka ny an'ny fariseo na kely azy. I Jesosy nefa de nampiteny araka ny matitoko vadimy ty hoe tokony iotrany ianao. Ny zavatra nataon'ny fariseo zany tokony ataonao, fa tokony hisy zavatra koatran'izay zay mety tsy nataon'ny fariseo takina aminao. Inona zay zavatra mihoatra zay? De io le niresahany eto hoe ny lehibe indrindra amin'ny lalàna sisy de ny rariny sy ny famindram-po ary ny finoana. Efa tafiditra anatin'ny zavatra nianarantsika daholo reo hoe rariny, famindram-po, finoana. Zany hoe raha-bangona amin'ny teny tokana de ireo zany le fiainana vaovao tokony iainan'ny olona rehefa avy novonjena izy. Izay tsy heriny tena ntsony fa tena le fo vaovao no manatanteraka an'ireo. Ka zay ny tsy ananan'ny fariseo zay fa mbola azontsika resahana moa zay aoriana kely eo zany hoe ahoana marina zany hoe rariny famindram-po sy finoana zany, fa efa voahitatsika ihany zay tao amin'ny fampianarana tany aloha tany. Fa ny tena raisiko eto zany aloha de hoe nandava Jesosy Kristy hoe tsy tokony ho tandremana ntsony le lalàna zay nitandremanareo teo aloha, tsia fa hoy izy hoe ireo izy izy ireto izy izy tokony nataonareo, zany hoe reo efa nataonareo ihany zany. Zany hoe le lalàna efa nitandremana de mbola namafisiny Jesosy hoe mbola tokony ho tandremanareo. Fanampiny zany hoe nefa ozy izy tsy tokony avelanareo irerony. Zany hoe tsy tokony avela zany le zavatra fanampiny. Zay ny tokony ho fantatsika ary fa io no mahatonga an'le teny Jesosy hoe tokony ohatrany an'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna zany de le hoe ireto. Fa isika zany raha tiditra ny fiainana mandrakizay de mila manao an'ireo ihany koa le hoe ireto, ary mila maka an'le hoe irerony. Zany hoe le fanampiny zay tsy ananan'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Mazava ary arak'izay fa de zao aza manantena isika olombelona fa azo fiainana mandrakizay raha sanatria tsy mitandrina ny didy, satria latitsaka lavitra noho ny an'ny fariseo ianao. Ny fariseo raha de mbola namporisiny hoe tokony ataonareo reto izy izy, zany hoe tokony ho tandremanareo ihany reo lalànareo, tsy rava reo, fa akoatran'ireo izy izy reto koa tokony tsy avelanareo, reto koa tokony mbola ho tandremanareo. Zay ny dikan'ity teny nambaran'i Jesosy Kristy ity, manamafy hatrany zany lay matitoko fadimy andin'ny faharoapolo sy matitoko fasivy ambin'ny folo andin'ny enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo sy ny manaraka. De mbola misy anankiray koa ty ataontsika fanamafisana ihany hoe tena ilaina marina ny mitandrina zany lalàna zany sa tsy ilaina. Dia eo amin'ny matitoko fahatelo amby roapolo ihany fa ny andin'ny voalohany hatramin'ny fahatelo. Matio toko fahatelo amby roapolo andin'ny voalohany ka hatramin'ny andin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary zao ny voalazany teny hoe ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo, koa amin'izany izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Amintsika zay malagasy mahay teny malagasy dia tsy misy tokony ho asarotina zany teny zany, ary tsy tokony aholakolaka, fa ny tenin'Andriamanitra eto de milaza hoe ary tamin'izany Jesosy de nilaza tamin'ny vahoaka sy ny mpianany de reo efa lasa reo, fa tsy ho an'ireo ihany ny fanjakan'ny lanitra fa ho antsika taranaka ankehitriny ihany koa. Ary ny lesitsika farany de nampianarina fa tsy ho an'ny jiosy ihany koa ny famonjena sy ny famarinana fa ho an'ny jentilisa koa. Ny lalàna de tsy ho an'ny jiosy ihany fa ho an'ny jentilisa ihany koa. Noho izany raha misy koa amintsika jentilisa ara-pirazana ty resahany ty te ho ahazo ny fiainana mandrakizay de raiso antsika ihany koa zao teny zao hoe eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy ny fipetrahan'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo, zay tsy halalintsika hoe inona nitovizan'ireo, fa le teny napetraky Jesosy eo amin'ny andin'ny fahatelo ny tonga de raisitsika avy hatrany hoe koa amin'izany zay rehetra lazainy de ataovy ka tandremo. Inona moa lazainy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna? Ireo anie tsy mampianatra sy tsy milaza afa-tsy ny lalàna,
hoe zao ny lalàna, zao ny didin'Andriamanitra, zao ny tokony atao. De zay rehetra lalàna teneniny tsy avy amin'ny fisainany fa lalàna efa nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy ireo. De hoy Jesosy hoe zay rehetra lazainy de ataovy tandremo. Anisan'izany zao le nitenen'i Jesosy tamin'le lehilahy anankiray mivakitsika voalohany telo hoe aza mangalatra, aza mamono olona, aza mety ho vavolombelona mandaingana melokanina manao manajany rainao sy ny reninao. Ireo moa de tsinona fa didy folo ireo. Exodosy 20 no mita anisan'ireo ary ampahany ao anatiny atao hoe didy folo. Ireo didy napetraky Jesosy ho an'le lehilahy reo. Ary didy folo io risakaiza malala isany no anisan'ny zavatra mahasarotiny indrindra ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna ary ampianariny tena ampianariny isaky ny fotoana rehetra ny olona tamin'izany fotoana izany. Ka raha mampianatra didy folo zany ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna de hoy Jesosy hoe ataovy ka tandremo. Fa tsy tokony anana fanoherana zay zany tsika hoe Jesosy miteny hoe zay rehetra lazain'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna de ataovy ka tandremo. Ianao kosa mieritreritra hoe zay lazain'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna za tsy ianao, za tsy hitandrina. De mipetraka amin'izay le tenin' Jesosy Kristy hoe mpanohatra ny Kristy anareo. Fa ny tokony ho izy arak'izay teny zay zany de zao ny lalàna ampianarin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna mila ataotsika ary mila tandremantsika zany hoe arahany averiko ndre mandeha ihany hoe raha te hanana anjara hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay ianao. Fa raha ohatra hoe fiadanana eto tany fotsiny tadiavina amiko a tsy de zava-dehibe ngam'izay. Mety anakatsakana ny fahasambarana sy ny fidiram-bola be anao sy ny arenanao aza angamba ny fanarana ny didin'Andriamanitra fa za zany miteny hoe raha ohatra ka arena eto tany tadiavina na tsy vavaka ary ny azo atao ny mitady arena fa tsy fitadiavaka arena ny fivavahana, tsy fitadiavana ny tombontsoa maro isan-karazany eto ambonin'ity tany ity fa Jesosy aza ny teny mihitsy hoe aza miary arena ho anareo eto tany zay misy arafesina sy kalanao mpanimba sy ny sisa fa miary arena ho anareo any an-danitra. Ary io arena any an-danitra io anisan'izany ty fiainana mandrakizay ty. Zany no tokony hamaika antsika zanak'olombelona ary fantary sy tadidio fa raha tsy manana anjara fiainana mandrakizay ianao ny afimaritra mandrakizay no miandry anao. Teny farany mivakitsika amin'ity androany ity satria ny fotoana moa de efa ho tapitra sady somary vadika ry ary indrina ry tsika eo amin'ny boky na ny epistily voalohany soratany Jaona zany hoe ny Jaona voalohany toko faharoa vakitsika ny 7 ka hatramin'ny 9. Jaona voalohany toko faharoa 7 ka hatramin'ny 9. Izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay na andehanany koa. Araky ny fanambarako teo ihany koa dia hoe efa teny malagasy mazava be zay teny zay. Fa na izany aza aloha somary manindry kely fotsiny ihany hoe izao no ahafantarantsika fa mahalala azy. Iza moa tsika ny tsy teny hoe mahalala ny Kristy fa raha somary tenenina amin'ny tena hoe fahazahoantsika azy ankehitriny zany zay teny hoe mahalala ny Kristy.